Miarahaba tompoklasy tompovavy tonga soa indray atao anatin'ny famparalam-baovao amin'izao alina izao manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany andao aroarantsika avy hatrany aloha ireo lohateny mialohan'ny tena hidirantsika amin'ireo antsipiany vaovao. Ahina ho misy kajy maloto ao ambadiky ny tahan'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisy fifidianana vonjomaiky navoaka ny seni hoy ny solombavam-bahoaka Tima Stanislas Randrianarsoa izay manamarika fa zara raha mahatratra 500 ny mpifidy voasoratra anatin'ny lisy eto Analamanga kanefa mananika ny 20% ny tahan'ny fisoratana anarana any amin'ny faritra ambanivohitra lavitra sy Sarodalana. Mbola tafaverina ao anatin'ny lisy mpifidy vonjomaiky navoaka ny seni ihany koa ny anaran'ireo doublon miisa roa etsy sy iray tapitrisa efa nanaovan'ny filohevitry seni Tsirirakotinarivo ampamoaka tamin'ny 20 ho ny filohan'ny RMDM Frantsa Fanny Sohernaivo ka tsy fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana noho izany nataony seni fa asa petatoko ho ity kandida filoham-pirenena tamin'ny 2024 ity. Mitovy amin'ny ady efa natao tamin'ireo fitondrana ny fandimy teto amin'ny firenena no ataony antoka MMM amin'izao malona ny sakatsakana amin'ny fanehoan-kevitra izay tanterahan'ny fitondram-panjakana saingy tamin'ny alalan'ny naotsotra no namoahana ny tsy fahafahana manao hetsika kalamanjana raha nambarany mpitondra teny ny antoko malagasy miaramiainga androany. Niaran-dramatahora sy ny fandrahonana ihany koa ny mpandraharaha izay nanome azy ireo ny toerana manokana izay saika hanaovany ny tokony azo adriana narvelo ity famelabelarana arahana ady hevitra amin'ny vahoaka tao fandriana sy ambositra izay saika nokasaina atao rapito zoma sy amin'ny sabotso avy izao io raha nambarany Johnny Lemris Ranevoarson ary nanambarany fa nolavina avy hatrany ny fangatahana lalana saika atao ny antoko MMM io. Ny fitondrana kehitriny no tena manome fitaovana entin'ny tafika anabakabaka ahafahana ny asa raha toka tsy mba nanana fitaovana ny asana mihitsy izy ireo teo aloha raha nambarany filohampirenena Andry Rajoelina Androany teny amin'ny tafika anabakabaka Tenivato. Helikoptera H130 iray no natolotra ny tafika tamin'izany izay mahazaka olona 7 sy entana hatrany amin'ny 700 kilao ary anampy ireo fiaramanidina miisa 5 sy ny helikoptera miisa 2 efa any tafika anabakabaka ka natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny tafika anabakabaka Androany. Hoentiny miora amintsika kosa indray ary zao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Falmerabatsika rehetra any atokantranho any manaraka ny famparalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ndao fantaritsika hoe toy ny ahoana ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso zoma fa 20 ny volana aprily taona 2020 sy 2020. Raha mahakasika an'izay vinavina ny toetry ny andro izay dia toetra ny orana tandrifindrahona any amin'ny ilany atsinanany nosindra saika ivadibadika kosa nefa ny toetrandro ho an'ny afotany manokana. Ndao fantaritsika izay vinavina amin'ny toetry ny andro izay raha mitapa maraina ho an'ny afotany no ndeha nomboantsika azy dia saika efa nimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy toy izay ihany koa ny ato fianarasoato fa raha ny nospeary no ndeha no izy atsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia tazantsika amin'izao fa efa nimbiasa ny rahona sy ny masoandro nosobe ary mety arahano orana malefaka izany ka vinavinaina manodidina ny 10 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Raha iverenantsika kosa ary ireto faritra sisa manaraka ireto dia toetra ny orana tandrifindrahona ny ato Sainte Marie ato raha toka efa nimiasa ny rahona sy ny masoandro ny any Antsiranana sy Toamasina fa ibalika kosa nefa ingabe masoandro ny any Mahajanga sy any amin'ny tapany asiminy Anosy zay ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ary ny tapany maraina. Ndao fantaritsika manaraka hoe toy ny ahoana kosa izay toetry ny andro izay ny tapany ariva raha ho an'ny afotany hatrano ndeha no izy atsika azy dia dao fa anorana tandrifindrahona izy ny tapany ariva raha toka ibalika kosa ingaby masoandro ny ato Sainte Marie ato. Raha ny maripana ambandrindra no fantaritsika manaraka dia tazan'izany ho an'ny afotany izay vinavinaina manodidina ny 10 ka hatramin'ny 17 degré Celsius. Tazantsika
avadika kosa ho an'ny any majangany ny maripana ambondrindra izay vinavinaina manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 degré celsius toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso zoma fa 2 ny volana aprily taona 13 sy 20 isaraka be dabe ianareo niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao ampanazana anatraka ny famparalam vaovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tompoko. Iverenantsika arahana kosa ary ireo lohateny. Ahina ho misy kajy maloto ao ambadiky ny tahan'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisy fifidianana vonjomaiky navoaka ny CENI ho ny solombavambahoaka Tim Stanislas Randrianarso izay manamarika fa zara raha mahatratra 50% ny mpifidy voasoratra anatin'ny lisitra eto Analamanga kanefa mananika ny 20% ny tahan'ny fisoratana anarana any amin'ny faritra ambanivohitra lavitra sy Zardalana. Mbola tafaverina ao anatin'ny lisitry ny mpifidy vonjomaiky navoaka ny CENI ihany koa ny anaran'ireo doublon miisa 2 etsy sy 2 tapitrisa efa nanaovan'ny filohevitry ny CENI Thierry Rakotonarivo ampamoaka tamin'ny 20 ho ny filohan'ny RMDM Frantsa Fanny Soernaivo ka tsy fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana noho izany nataon'ny CENI fa asa petatoko ho ity kandida filoham-pirenena tamin'ny 2024 ity. Mitovy amin'ny ady efa natao tamin'ireo fitondrana ny fandimby teto amin'ny firenena no ataony antoka MMM amin'izao malona ny sakatsakana amin'ny fanehoan-kevitra izay tanterahan'ny fitondram-panjakana saingy tamin'ny alalan'ny naotsotra no namoahana ny tsy fahafahana manaohetsika kalamanjana raha nambaran'ny mpitondra teny ny antoko malagasy miaramiainga androany. Niaran'ny Ramatahora sy ny fandrahonana ihany koa ny Pandrara izay nanome azy ireo ny toerana manokana izay saika hanaovany antokony azo adriany anarvelo ity famelabelarana arahana ady hevitra amin'ny vahoaka tao fandriana sy ambositra izay saika nokasaina atao rapitso zoma sy amin'ny sabotso avizo io raha nambarany Johnny Lemris Ranevoarson ary nanambarany fa nolavina avy hatrany ny fangatahana lalana saika atao ny antoko MMM io. Ny fitondrana kehitriny no tena manome fitaovana entin'ny tafika anabakabaka ahafahana ny asa raha toa ka tsy mba nanana fitaovana ny asana mihitsy izy ireo teo aloha raha nambarany filohampirenena Andry Rajoelina androany teny amin'ny tafika anabakabaka Tenivato. Helikoptera H130 iray no natolotra ny tafika tamin'izany izay mahazaka olona 7 sy entana hatrany misy 700 kilao ary anampy ireo fiaramanidina miisa 5 sy ny helikoptera miisa 2 efa any tafika anabakabaka ka natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho any tafika anabakabaka androany. Ny vaovao mpifidianana avy hatrany no etsika ny kafana ny famparalam-baovao. Tsy mbola ny 17 ny mponina ao amin'ny fokotany Ambohipo akory no voasoratra anarana anatin'ny lisitry ny mpifidy ho ny solombavambahoaka Tim Stanislas Randrianarso izay nanatanteraka ny fidinana ifotony androany. Zara raha 17 ihany koa ny tahan'ireo olona misoratra anarana eny amin'ny fokotany Andrefanabozanahary raha nambaran'ireo solombavambahoaka Tim Mbosalama Emilien izay tonga nanamarina ny anarany tao anatin'ny lisy mpifidianana androany. Ny rindram-baiko na ny logiciel ampiasain'ny CENI mihitsy no mahatonga ireo fahadisoana anatin'ny lisy mpifidianana ireo ka antony hitakina ny itsiriana na ny audit ho ny solombavambahoaka Tim izay voafidy tao Atsimondrano Alain Rasimbazafy. Naosirana F100 sy tokony enina Randriana Zatovy. Mampanay ny antony mahatonga ny tahany farisian'ny olona misoratra anarana ambany eto Andrenivohitra raha nambarany solombavambahoaka Stanislas Randrianarso androany nandritra ny fidinana ifotony nataony teny amin'ny fokotany Ambohipo sy Ambolokandrina. Zara raha mahatratra ny atsasamanila ny mpifidy mantsy no voasoratra anatin'ny lisitry ny mpifidy eto Analamanga raha mananika ny 20% ny tahany fisoratana anarana any amin'ny faritra ambanivohitra lavitra ho ity solombavambahoaka Tim ity. Any ambanivohitra mahatratra ny olona nisoratra anarana mahatratra 90-80 any amin'ny tenatrany any amin'ny toerana tsy tonga ny tomobile sy ndraitrarehetra eto Andrenivohitra eto Analamanga teny lasa tena latsaka eo amin'ny 53% taona izy hoe favendranana sa misavatra kojikajy maloto atao ambadika ao. Saika misy tsy fahatombanana no ambany be ny tahany fisoratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana ho ny solombavambahoaka Stanislas Randrianarso teny an-toerana. Tena verina zany le provisoire iny ny tena be dabe ny tsy ao.
mbola 47% mbola tsy tafiditra aizy ianao seny zatra tany te ambompo ataoko any fokotankely ambompo fokotany tena olona be da be tsisy mireprésente am'teny tsisy olona de ny olona fotsiny mijery mibako misaritaka tsisy organisation ambany dia ambany ihany koa ny tany olona ny soratra anarana atao amin'ny fokotany 3H3O andrefa nambojanahary nanova ny sombavamboaka tim ao amin'ny boriboritany fahaefatra Mbosalama Emilien ny fidinana ifotony androany eto amin'ny fokotany 3H3O tsika izao ity fokotany tia de fokotany anisany ambany indrindra ny tapy isoratana satria raha ny information azo dia tsy mbola mahatratra ny 40% akory. Isan'ny nahitana fahadisoana ihany koa ny firaiketana ny anarany sombavamboaka tim voafidy tao Atsimondrano Alain Ratsimbazafy izay misoratra anatin'ny lisam-pifidianana eny amin'ny fokotany Mahabo Andoharany Fotsy raha ny hita nandritra ny fanamarinana nataony androany. Ireo fahadisoana ireo indrindra hoy izy no nitakina ny anaovana fitsirihana ny fampiasana ny rindram-baiko na ny logiciel ikirakira ny seny ny lisitry ny mpifidy. Maro ny fanamariana efa hita avy amin'ny fokotany maro samihafa fa ity androany ity aloha zany teto amin'ny borapokotany izay misy ny lisam-pifidianana misy ny tenako mihitsy nahitana n'izay fahadisoana tamin'ny anarako sy ny daty nanaovana kara-panondro zay takiny ny isiny hoe audita hotanterahana mihitsy ao anivon'ny CNI mahakasika ny fampiasana n'ilay rindram-baiko satria mety avy amin'ireny no mahatonga an'izany hoe fahamarony ny fahadisoana zany amin'ity lisam-pifidianana ity. Mbola nanamafy ny fitakian'ny filohan'ny antoko-tiako Madagasikara ny ametahana peta-drindrina ny lisitry mpifidy ihany koa moa ity sombavamboaka ny dima ity androany. Ny mahatonga nay zany amin'izao fotoana izao mitaky mihitsy amin'ny fametrahana peta-drindrina ny lisam-pifidianana dia mba tsy hanany sarotra ny olom-pirenena ny manamarina ny anarana satria raha ho an'ny tenako manokana zao dia nahatra teo amin'ny minitra 5 teo zay vao tazana le anarana zany hoe fotoana lava zany no ahafahana olom-pirenena maromaro manamarina ny anarana atao anatin'ny borapokotany zany indrindra no ahafahana hoe manolotra sosikevitra amin'ny fanaovana peta-drindrina mba hanamora an'izay fijeren'ny olom-pirenena ny anaran'izay. Ny fanovana nentina teo amin'ny boky mirakitra ny lisitry ny mpifidy no antony fahasarotana amin'ny fitadiavana ny anarana io ho ny fanazavana nentin'ny lefitry ny sefokotany Mahabo Andoharany Fotsy. Ny resaka alfabetika tsy mitovy amin'le taloha fa le taloha izy boky iray dia alfabetika ABCD jusqu'à hatramin'ny boky iray fa ty nataon'zareo hoe A mitokana amin'ity dia ny B mitokana amin'ity dia C dia mivoatra izay no nampananana ny olona amin'io fa tsy mitovy amin'le taloha zany dia taloha izy hitaty daholo ny ABCD jusqu'à Z dia mifindra boky iray indray ianao dia ohatr'izany mampanano sarotra an'ilay olona le izy raha tsy atoron'ilay olona ny ianao mitsy maintsy manoro anazy zany. Mbola manana 20 andro anamarinana ny anarana eny amin'ny fokotany moa ireo mpifidy. Mbola mitohy hatramin'ny 1 Meo avy izao kosa ny famodirana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Fa mbola ao anatin'ny lisitry ny mpifidy vonjomaika navoaka ny CNI avokoa ny anaran'ireo doublon rehetra efa nanaova ny fitorohana tamin'ny taona 2014 raha nambarany Fanny Soernève mpitarika ny RMDM Frantsa androany. Nanao fanamarinana ny lisitra vonjomaika navoaka ny CNI tamin'ny tranokala mantsy ny tenany sy ny ekipany raha nambarany ka voaporofo fa mbola tafaverina ao anatin'ny lisam-pifidianana ireo doublon misa roety sy iray tapitrisa efa nanaova ny filoha lefitry ny CNI Thierry Rakotonarivo ampamoaka tamin'ny taona 2014. Tsy fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana noho izany no nataon'ny CNI fa asa petatoko ka tsy azo itokisana ho ity kandida filoham-pirenena tamin'ny taona 2014 ity. Tojo Rabefatra sy Andry Rabesatra. Niroso tamin'ny fanamarinana ny anarana tao anatin'ny lisam-pifidianana nanomboka tamin'ity herinandro ity Fanny Soernève sy ny ekipany ka nanambarany fa maro amin'ireo olona manana ny takelaka manga na ny sosy manga izay azo avy amin'ireo mpanisam-pifidy no tsy tafiditra ao anatin'io fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana io. Raha ny tokony ho izy nefa ho izy dia anarana vaovao vao nangonina mihitsy no tafiditra ao anatin'io lisitra vonjomaika izay navoaka ny CNI io. Normalement, refonte électorale, refonte de la liste électorale no nataony CNI. Zany refonte zany dia samihafa amin'ny atao hoe révision de la liste na mise à jour de la liste électorale. Ny atao hoe refonte dia averina hatramin'ny voalohany mihitsy ny fanisana ny mpifidy. Zany hoe lista teo aloha izay efa existe zany tsy ampiasaina intsony foanana tanteraka ary ny lista vaovao dia
amboarina no tefena amin'ny alalan'ny recensement électoral izay vao natao taty aoriana, zany hoe tamin'ny taona 2022 teo. Ka raha refonte raha natao, ahoana no olona tokony soratra tsy tafiditra raha izay, nahoana no misy diso ndraiky io ireo anaran'olona hoe karapanondron'olona sasany lasa amin'ny anaran'olona sasany. Nambarany Fanir Soerneve ihany koa fa mbola tafiditra ao anatin'io lisitra voalaza fa no avoaziny io avokoa ireo doublon miisa 2 hetsy sy 2 tapitrisa efa tsikaritra tamin'ny taona 2024. Raha refonte koa natao, nahoana re no mbola ao anaty liste électorale ao ireo doublon izay anananay tao anaty liste 2018-2019, ireo doublon reo izay misa 1,200,000 électeurs, 4,900 page de mbola ao anatin'io liste électorale amin'izao io. Ka tsy haiko hoe inona zany le 400,000 lazainy seny hoe nasorona tao anaty liste sa 400,000 tamin'ireo nasorona, 400,000 hafa koa nasorona. Fa raha le 1 million zay natomboka nahitrany amin'ny première page 1, page 2, page 3, page 10, mbola ao daholo izy rehetrarehetra. Samy tsy misy azo itokisana mihitsy noho izany na ny zotra mpividianana na io listra izay navoaka ny Seny Vonjomaika io, hoy Fanir Soerneve. Miara mahita zao ny mpanao politika rehetra, ny firaisamonina pirenena, ny mpiara-miombonantika iraisam-pirenena fa tena tsy fiable le processus électoral, tsy fiable zany hoe tsy azo itokisana ary tsy azo interana mihitsy io système électoral misy eto Madagasikara io. Efa ela no niteny depuis 2019 vao nilaza ny vice-président Seny fa misy doublon 1,200 isa ao anaty lista. Teo dia efa tokony nanomboka ny hoe inona no andiniantsika n'ity système ty. Tany manomboka mipetraka amin'ny fanontaniana fa izao tsika volana vitsivitsy alohan'ny tokony anaovana fifidianana mamoaka lista provisoire dia mahita hoe tsisy mandeha amin'izay aloha ty lista ty. Ny fanovanany Seny sy ny HCC ary ny fanesorana ny gouvernemanta sy ny fitondrana amin'izao no any vahaolana amin'izao, hoy Fanir Soerneve. Za dia mamerina foana manomboka hatreo amin'ny code électoral mila miova, ny fomba fifidianana mila miova, ny fomba fanisana ny mpifidy mila miova, ny fomba fisoratana anarana mila miova, ny mpikirakira ny fanisana ny mpifidy sy ny fikirakirana ny fifidianana zany hoe ny Seny mila miova, ary ny fitsarana izay tsara ny fifidianana mila miova, ary indrindraindrindra ny gouvernement ankehitriny dia mila miova. Tsy evina moa fa isan'ny candidat filoham-pirenena tamin'ny 2024 i Fanir Soerneve. Ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny Seny tao anatin'ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana no mahatonga ireo olana be dia be amin'izao raha ny nambarany antoko MMM androany. Tsy tomombana ihany koa ny fandaminana napetraky ny Seny nentina nanaovana ny fanisana ny mpifidy matoa ny 1 ho 7 tapitrisa mahery sisa ny mpifidy voasoratra anarana raha 13 tapitrisa ny tanjona ary fanatratra 10 tapitrisa mahery ny mpifidy tamin'ny 17 sy 20 sy 20 miantso ny rehetra mba ho tonga saina sy vonina amin'ny fanisina izao tsy fetezana izao araka izany ny antoko MMM ho ny mpitondra teny ny maître Riza Rakotomalala. Tojo Rabefatra sy Anja Rakotonoraina. Rehefa mahita ny fitarainana maro satria izay antoko politika manana mpikambana manerana nosy maro nandefa fitaraina mahakasika an'le na ny anarana diso anatin'le izy na tsy misoratra anatin'le listra nefa manana an'le sosy na misy fomba izay napetraka ny Seny entina anovana an'le izy en ligne satria isika mahafantatra hoe nataony Seny en ligne le lista dia gaga be izahay mahita fa zany rehetrarehetra zany mbola miteraka problema foana hatramin'izao. Ka mafisinay fa nisy tsy fanaran-dalàna maro nataon'ny Seny na tanatin'le fikarakarana an'le lisam-pifidianana io na anatin'le fotoana atao hoe anti-arrêtage provisoire zao no izay niteraka olana anatin'le fikarakarana an'le lisam-pifidianana. Ny fandaminana ny fomba fiasan'ny Seny mihitsy no tsy misy tomombana ho ny mpitondra teny ny antoko MMM. Io ihany koa ny tsy fananana traikefa izay fanoresahana hatr'izay hoy Riza Rakotomalala.
zay fiainany hoe 10 millions isika no nifidy tamin'ny 2019 zao lasa 9 millions sisa nisy mifidy ny tena olana natonga anio fahitanay anazy dia tsy tomombana ny fandaminana netin'ny senia ikarakarana an'ilay recensement fanisana ny mpifidy io efa hatramin'ny voalohany no efa nisy problema izy io tsika matadidy fa nisy présentation na logiciel zay efa niteraka olana isika matadidy fa tany anatin'le fomba fanataterahana an'ilay fanisana ny lisy mifidy io nisy tsy fanajana lalàna maromaro mihitsy zay mety niteraka problema ary indrindrindrindra tsika nafantatra hoe noho tsy natomombana ilay zavatra nataony teo olo teo dia tsy naintsy netarina le izy hatramin'ny 31 janvier nefa na dia nisy an'ireo tsy fanajana lalàna be da be eo nataony senia dia mbola hita ihany hoe mbola tsy mety tratra mihitsy ilay tanjona zay napetraka zay satria nirina sy nyfantatra dia hoe tokony eo amin'ny 13 millions 500 000 eo no isan'ny mpifidy eto Madagasikara amin'ity taona ity. Tokony ho tonga saina ny rehetra manoloana izany satria ampisy fiantraikany amin'ny fividianana rehetra hoatrehana io lisitra navoakany senia amin'izao io ho ihany ny antoko MMM. Mila ampahafantarana ny senia hoe tsy azo rery ny fikarakarana ny fividianana, tsy azo rery tsy an'ny gouvernement rery ny fikarakarana ny lisym-pividianana fa atsika vahoaka malagasy rehetra manirana ny nosy satria io fividianana io isy fiantraikany amin'ny fiainantsika rehetra mandritran'ilay dimy taona ho avy eo tsy tokony adinotsika fa io lisym-pividianana ho ampiasaina io dia akasika ny lisy-pividianana akasika ny fividianana filoham-pirenena akasika ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsain'ny tanàna zay tokony atao araka ny lalàna amin'ity taona ity sy akasika ihany koa ny fikarakarana ny fividianana solom-bavam-bahoaka. Mila fantsiana araka izany izao fanavaozana ny lisym-pividianana nataon'ny senia izao ho ny antoko malagasy miara-miainga. Vahiny fandarana l'invité du jour anio alakamisy fa 20 ny volana aprily taona 13 aoriny ny fampahalalam-baovao amin'ny sivora alina eto amin'ny Real TV Madagasikara Andriamatoa Rasondrotsy Dafnel Ben tanàna nambohy mavelona Toliara 2 teo aloha no sady lehibe ny Zamami na ny Jama amin'izao fotoan'izao iresaresaka mahakasika ny tontolo ny tsy fandriampahalemana ao a Toliara 2 iresaresaka mahakasika ny tontolo ny tsy fandriampahalemana ao atsimo ny Madagasikara ny Zamami na ny Jama ary ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny anasananao ary naraka izany. Ny lehiben'ny Zamami indraraka izany no vahiny Gasikara Fentso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour hoaranao aorian'ny fampahalalam-baovao. Fa ho toizantsika kosa ireo antsipiam-baovao. Efa fanjakana tsirefesy mandidy no misy eto Madagasikara amin'izao raha ny nambarany antoko MMM androany manoloana ny fanakana andro hetsika politika ataony antoko ivelan'ny fitondrana. Tafiditra ao anatin'ny lalàna mifeny antoko politika sy ny asa izay tokony ataony nefa ny famiriam-bahoaka izay ataony antoko politika rehetra amin'izao kanefa dia sakana ny fitondrana atrany tsy fanaran-dalàna ihany koa io fanakanana ny hetsika atao ny fanjakana io ho ny antoko malagasy miara-miainga satria tsy mifototra amin'ny lalàna ny antony hanaovany fanakanana amin'izao io. Mariana Mofa ny lavy ny lehiben'ny distrika ao Fandrina ny conférence saika ao ataony antoko malagasy miara-miainga any antoerana amin'ny sabotsy ho avy izao. Tojo Rabefaritra sy Andry Rabesaotra. Etsika roa saika ao ataony antoko malagasy miara-miainga na ny MMM raha ampito sy amin'ny sabotsy izao no nosakana ny lehiben'ny distrika amin'ireo toerana ireo ny fanatanterahana azy. Isan'izany ao amin'ny commune Imito distrika ny Fandrina izay tokony atao raha ampitso ka nanaovana fangatahana taratasy nanomboka omaly saingy namoa ny lehiben'ny distrika noty fandrarana tsy ahafahana manao io hetsika io. Nanaovana raha matahora ihany koa ny hetsika ao ataony MMM amin'ny sabotsy ao Ambositra saingy voatery tsy maintsy nafindra ao amin'ny efitrano ny fiangonana FJKM any antoerana ho ny mpitondra teny ny antoko MMM androany. Tao anatin'ny fanarahan-dalàna no nanaovan'ny antoko MMM ny hetsika rehetrarehetra zay natao hatramin'izay dia mahakasika ny mito manokana moa zany mazava ho azy na dia toerana privé le izy ary fanaovana hetsika maro isan-karazany eo amin'ny commune io dia voasakana ny sakanany zareo zany le hetsika fa tao amin'ny Ambositra ao Ambositra zany ho tanterahana amin'ny sabotsy zao ny conférence débat zay arahana amin'ny vahoaka ny Ambositra dia tsy maintsy novaina zany ny toerana satria mampalahelo fa
tratran'ny antsonjay ary noraonana mihitsy a ny mpandraharaha malagasy mitovy amintsika rehetrarehetra zay tompony io saly io a. Mbola mitovy amin'ny ady efa natao tamin'ny 2017 sy tamin'ireo fitondrana ny fandimby eo amin'ny fametrahana ny fahalalahana ny ady misy atao amin'izao fitondrana izao hoy ny antoky MMM satria tsy ara-dalàna ny naoty avoakan'ny fanjakana mandrara ireo hetsika ataon'ny mpanao politika amin'izao kanefa tafiditra ao anatin'ny asa takina amin'ny antoky politika. Amintsika amin'ny teny zao a misy zany ny olana eo amin'ny fitondram-panjakana de zay olana efa neditsika teto ny zavatra navoaka ny fitondram-panjakana dia tsy misy base juridique akory fa notiny navokany kanefa mazava ho azy fa misy any lalàna mifeny antoko politika de ny lalàna 2011-012 zay manambara mazava tsara ao anatin'ny andininy fahavalo-amby-roapolo fa ny antoko politika tsirairay dia malalaka eo amin'ny fanehoan-kevitra ary indrindrandrindra malalaka amin'ny fanentanana ny tompon'andraikitra sy ny vahoaka amin'ny lafin'ny fanaovana politika sy ny fandraisana andraikitra amin'ny raharam-pirenena. Mampametra-panontaniana ny tena tian'ny fitondrana tongavana hoy ny antoko MMM satria ny ady amin'io fahalalahana io dia tsy mametraka ny fitondrana ao anatin'ny fitoniana fa vao maika aza mitondra korontana ho ihany Johnny Lemris Ranay-Voarson. Andriamatoa Andrajoelina filohan'ny Repoblika anisan'ny nametraka ny kianjan'ny demokrasia ary anisan'ny niady mafy amin'izany fahalalana amin'ny teny zany tadiditsika tsara tamin'ny taona 2014 raha nisan'izany fanakatsakana na ny hevitra zany dia izy niady an'izany voalohany fa ankehitriny miverina zay zavatra zay fa ny fanatanterana izy dia tsy miteraka fampandrosoana mihitsy teto amin'ny firenena fa mifanohitra amin'izay ny zavanisy lasa niteraka ady niteraka korontana niteraka savorovoro teto amin'ny firenena ka mampametra-panontaniana amin'izay zavatra zay hoe inona marina no tadiavin'ny fitondrana ankehitriny satria raha izay zavatra zay foana no fomba fanaovana politika eto Madagasikara dia hiteraka savorovory indrindra tsika amin'izao fotoana zao akatoko ny fifidianana dia hiteraka savorovoro eto amin'ny firenena satria bahanana ny olona tsy hiteny sakanana ny olona tsy hiteny ary hidina mihitsy ny vavan'ny vahoaka malagasy hidina ny vavan'ny olona tsy hiteny zay zavatra tian'ny resahana. Efa fanjakana tsirefesy mandidy hoy ity antoko ity no misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao. Namory vahoaka ny filohan'ny Repoblika tany Ambositra zay famorina vahoaka miendrika hetsika politika ihany satria taony ny siny hoe nangataka ny filohan'ny Repoblika kehitriny irotsaka filoham-pirenena ary izy tena mihitsy nanao loko politika tamin'izay zavatra nitranga zay ka ohatra ny lasa hoe ny ataon'ny hafa tsy ekena fa ny azy ihany no ekena eto amin'ny firenena ka zay zavatra zay miendrika fanjakana tsirefesy mandidy nisy koa ny antoko tao amin'ny fitondrana ny antoko freedom nanatanteraka hetsika kalamanjana ary voaingana ny antoko TGV tany amin'ny faritry voemary iny nanatanteraka hetsika kalamanjana ka iza zany eto amin'ny firenena no afaka manao an'izay hetsika zay dia iza no tsy afaka manao an'izay hetsika zay saika hiaran'io saka nataon'ny fitondrana avokoa moa amin'izao ireo antoko politika ivelan'ny fanjakana taorian'ny noty navoaka ny ministeran'ny adi-tany farany teo. Fa mihisatra loatra ny fanatanterahana lalàna mikasika ny ady amin'ny kolikoly ary saika lany andro amin'ny ady amin'ny fanovana lalàna fotsiny ny CSI na ny komity mitandro ny fahitsiana hoy Saondra Rabenarivo. Mbola tsy hita ny finiavana politika anatanteraka ny vinan'ny Madagasikara rehetra eo amin'ny lafiny ady amin'ny kolikoly hoy ity filohan'ny CSI ity. Manao antso mba ametrahana aingana ny rijateny rehetra ilaina mba tsy latsaka ao anatin'ny lisitry ny krizy amin'ny famotsim-bola i Madagasikara hoy hatrany tatitra izay natao ny filohan'ny CSI na ny komity mitandro ny fahitsiana io izay nilaza ihany koa fa misy fivoarana foana ny fanazarana ny lalàna amin'ny ady amin'ny kolikoly ary mila ny gouvernemanta tena mamoaka ireo rijateny ireo. Totsy Rabefaritra sy Andry Rabesaotra no mitatra izay. Tsy misy afa-tsy ny fametrahana ny aray na ny sampandraramitsaana ny fanagiazana ireo fananana azo tamin'ny tsy ara-dalàna ihany no asa vita ny teo anivon'ny CSI na ny komity mitandro ny fahitsiana na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité tao anatin'ny taona 2024 raha nitatitry ny asa vita natao ny ity komity ity androany.
telo taona mahery kely vao tena tafatsangana io sampandraraha io izay efa nandaniana andro sy vola ary amin'izao fanaovana tatitry ny tao anaty 2024 izao vao tena azo ambara fa mipetraka daholo ny vondrona izay voalaza ny lalàna mikasika ny ady amin'ny kolikoly hoy Saondra Rabenarivo. Mihisatra loatra ny fametrahana anireo ny fanatanterahana zany ny lalàna mikasika ny ady amin'ny kolikoly ary saika ny fotoananay rehetrarehetra zany araka ny fantatrareo lany andro miady amin'le loi idéal son ohatra lany andro manenjika ny ratification ny promulgation lany andro manenjika ny décret de nomination isan-karazany zany angamba ny voalohany indrindra amin'ny ataontsika hoe impatient tsy mahandry vizana voatrany hoe efa taona ve dia io ihany no vita zavatra tokony vita tao anatin'ny 2019 daholo nametrahana an'io araha io fa ny fahavalony ady amin'ny kolokolo zany no betsabetsaka mafimafy. Ho an'ny sampandraraha misahana ny fanagiazana ireo fananana azo tamin'ny saradalana ireo no Maria ny Saondra Rabenarivo fa tokony isy ny fanovana izay atao raha tena tiana andaitra ny asan'io sampandraraha io toy ny fanaovana fanadina miaraka amin'izay ataon'ny Bianco na ny Bromalio tena misahana ny ady amin'ny kolikoly sy ny Samifine na ny sampandraraha misahana ny ady amin'ny famotsim-bola ho an'ireo olona izay voakasika zany ka anaovana fanadina amin'ny fahafahan'ireo olona izay iarany fanenjehana. Ny fahafahana mijery any amin'ny service foncier hoe inona daholy ny titre foncier na ny propriété immobilière izay mety misoratra amin'ny anaran'ny Saondra Rabenarivo ohatra. Ny fahafahana mankany amin'ny registre du commerce et des sociétés mijery hoe inona daholy ny société izay ananan'ny Saondra Rabenarivo action na izay manana anazy en tant que dirigeant. Fahafahana mandeha makany amin'ny service ny matriculation ny fiara mijery hoe misy 4 firy amin'ny anaran'ny Saondra Rabenarivo zany. Zany dia ilavana texte réglementaire, ilavana réforme. Ny finiavana politika no tsy hita ahafahana tena mametraka araka ny tokony ho izy ny ady amin'ny kolikoly ho ihany ny filohan'ny CSI na ny komita mitandro ny fahitsiana. Ny antso amin'ny ametrahana ny rizateny ilaina amin'ny ady amin'ny famotsim-bola ny CSI tao anatin'ny fanaovana tatitra androany. Mbola tsika zany ilay volonté politique anatanteraka ny engagement Madagasikara rehetrarehetra eo amin'ny lafiny ady amin'ny kolikoly. Ka manao antso avy ihany koa izay ho apetraka aingana ny texte réglementaire rehetrarehetra izay ilaina mba tsy hilatsaka anaty liste grise Madagasikara en blanchiment des capitaux. Tsika mantsy ohatrany hoe lany le lalàna dia vita ny asa, tsangana le arahy dia vita ny asa, fa misy évolution foana ny fanatsarana ny lalàna ahafana manatotosa antsakany sy adavany ny ady amin'ny kolikoly ka mila volonté zany ary mila gouvernement tena mamoaka an'ireo texte réglementaire ireo. Isan'ny mila rizateny ihany koa ny fahazon-dalana manenjika ho iatrany Saondra Rabenarivo. Misy hafa koa moa ny antsonay zany ny standardisation fandraisantsika ihany amin'ny resaka autorisation de poursuite. Mila texte angambantsika anery an'ireo ministre amoaka ny autorisation de poursuite ao anatin'ny fehi-potoana voamariky. Ary mety mila standardisation ihany koa tsika mikasika ny politique interne de lutte contre la corruption. Tokony tsy maintsy misy ny ministère sy ny collectivité territoriale décentralisée rehetrarehetra manana politique interne de lutte contre la corruption ary manana direction izay mitondra ny ady amin'ny kolikoly avy any anatiny. Tao anatin'ny fangatahana nataon'ny CSI na ny komita mitandro ny fahitsiana androany ny fanendrena ireo mpikambana amin'ny PAC na ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly ao Fianaratsoa sy ny fanovana ny eto Antananarivo. Androany moa nanatanterahan'ny CSI ny tatitry ny asa vita ho an'ny taona 2024 sy 2025.
Ho an'ny vaovao ny toe-karena tokony teren'ny fanjakana hividin'ny tahiry na lavanilina novidina 5,7 alina ariary ao amin'ny tansasy ireo mpanomana na préparateur eny fotony aloha ireo mpandrara-panondrana efa nahazo fahazondalana na ny agrément taloha sy ireo vao nahazo fahazondalana farany teo mialohany analalahana ny sehatra ny lavanilina hoy Iparena Auguste. Raha tsy apetraka izay fepetra izay dia vao maika ho izy anao izay daniny kibon'ireo mpandrara lehibe sy ireo mpanondrana lavanilina satria afaka izy tena no ametraka ny vidiny lavanilina vidiny. Fanalalahana amin'ny ampahany sehatra ny lavanilina izay manome tombony mpandrara matanjaka masy fa tsy fanalalahana tanteraka ny sehatra ny lavanilina ny fanapahan-kevitra napetraka ny filoham-pirenena taoriany diany tany Sambava ny 30 ny volana avril lasa teo hoy Iparena Auguste. Tojo Rabe Fatra eo amin'ny sariny Andry Rabe Saotra. Mbola misy tahirina stock na lavanilina tamin'izy novidiana 5,7 alina ariary any amin'ireo mpanomana na ny préparateur any fotony ka tsy mamany tena olana ny fanapa-kevitra fanalalahana ampahany ho raisin'ny filoham-pirenena tany Sambava ny 30 aprily lasa teo hoy Iparena Auguste izay ministra ny varitra tamin'ny fitondrany Amiral Didier Ratsiraka. Libéralisegna izy fa mbola misy zavatra stock be dia be tavelo ary amin'ny mpamboly sy amin'le mpikarakara ataontsika collecteur préparateur moa zany préparateur ny lavany le lavany mbola nividina tamin'le izy nisy prix plancher 75 000 ariary ny clone manta dia 500 000 ariary zany ny tokony vidiny clone lavany préparé io mbola tavelo le libéralisation natao teo le aty amin'ny exportation ihany ka na ireo efa managna lavany ihany koa ireo exportendreo ho aondrandreo ak sy vita io sy mbola milamina io satria misy olo ao amin'le filière le lavany zany le ty ambana aty ny mpamboly sy ny préparateur mbola sy voavaniny olana libéralisation partielle le izy sy tonga volana izay tena rasy zay satria le vola tena mpamboly ary izy amin'ny préparateur voabe. Tokony teren'ny fanjakana hividiny tahirina lavanilina ao amin'ny tantsaha aloha ireo mpandrara-panondrana efa nahazo ny fahazondalana na ny agrément teo aloha sy ireo vao nahazo fahazondalana farany teo ho ihany Iparena Auguste. Fa sy maintsy ataontsika hoe liquidena le stock sisy ao ary amin'ny mpamboly ary vita igny zay vao hoe alefa amin'izay ny tena libération totale fa raha mbola mipetraka ao lavanilina le mpamboly le taloha le ana préparateur zay ny vidiny efa natao tamin'le prix plancher taloha dia mbola tsy milamina io fa tokony na le maka agrément vaovao na le nanagna agrément taloha aleo izy ba tokony atao izy hoe vidinareo aloha le lavany tavela ary amin'le mpamboly sy amin'le mpikarakara lavany ary ambana ary satria zay ny filière zay ao daholo ndraitrarehetra satria tena miteny misy zareo mpagnondrana hoe zay sy voatery hividan'io ame prix nareo tanoa isony mety hovidina 50 000 ariary io 100 000 ariary io dia any zany tena ireo tena voa. Raha tsy apetraka izay fepetra izay dia vao maika ianao izay daniny kibony ny mpandrara lehibe sy ireo mpanondrana lavanilina satria afaka izy tena no ametraka ny vidiny lavanilina vidiny taoriny ny fanapa-kevitra napetraka ny filoham-pirenena ho ihany Iparena Auguste. Fa le aty ambony aty nahazo l'exportateur nahazo izy afaka mandefa afaka mivarotra izy zao ne dia sy hoe na ataontsika hoe ny prix ambany fa indrindra koa izy misy an'le 70% ihany no eferany ho averiny 30% zany dia efa mipetraka agny na ino zany na ohatrino prix hitanany dia ohatran'izay izy zany mahazo mandefa izy zao. Mbola marary noho izany ny tantsasy ny mpisehatra madinika amin'io lavanilina io taoriny ny fandalovan'ny ny filoham-pirenena tany an-toerana farany teo ho ihany Iparena Auguste. Zao mbola mivorivory le mpamboly le planteur le collecteur ny lavanio mbola mivorivory agny fa izy moa zany dia hitanao ihany izy zany le situation zany mbola sy milamina sy milamina mbola sy milamina dia mampalahelo izy satria ohatran'izay ireo moa dia agnambarandreo an'le raha inona no ataona ity olo koa moa sy dia andeha hikorotana isan'andro fa misy malaise misy alahelo zany agny tavela agny amin'io resaka lavany io. Nilaza moa ny ministra ny varotra Rano Antanina androany fa ny fiadidina ny Repoblika sy ny ministera ny varotra ary ny tompona andraikitra ifotony amin'izao no miara-miasa akaiky amin'ny fampiarana ny fanalalahana io lavanilina io.
fa mety ho tafidina any amin'ny 10,000 ariary ny vidin'ny lavanila raha toka ho gaboraraka samy manao izay tiany atao ireo mpandraraha na ireo tantsaha mpisehatra amin'ny lavanila ho ny governorany faritry Sofia ny Général Ilson René. Tokony teraka fampisondrotana ny vidin'ny lavanila eny amin'ny tantsaha mantsy ny fepetra fanalalahany ity sehatra ity ho ny nambarany. Tokony azava tsara ihany koa ny fepetra fanalalahana na ho an'ny tantsaha na ho an'ny mpanondrana raha ny namafisina ary nangatahany ihany koa ny anemorana ny fanapahan-kevitra amin'ny fanalalahana ny sehatra ny lavanila sy ny takiny ihany koa ny anaovana tsy anaovana mbanjavatra ny fakakevitra any amin'ireo tantsaha sy ny mpandraraha ao Sofia. Dahorantsika ary ny fanehoan-keviny. Mametraka ai amin'ny resaka fanalalahana takiny mpandraraha lavanila tany amin'ny faritry Sava sy ireo mpikambana anatin'ny komity nasionaly momba ny lavanila ireo tantsaha mpisehatra amin'ny lavanila ho ny governorany Sofia ny Général Ilson René de Roland. Ny tombotsoa ny tantsaha-mpamboly sy mpamokatra lavanila no tokony atao lahara-pamehana ho ity governorany Sofia ity. Tokony samy azava araka izany ny fanalalahana na eo amin'ireo fivarotany tantsahany lavanila na ny fanondranana ho ny jeneraly. Tokony hizararoa mazava tsara zany ny fanalalahana amin'ny resaka vanila. Fanalalahana amin'ireo mpanondrana vaventy le mahazo agrément zany dia ho tokony jerena manokana koa zay fomba analalahana aty amin'ny fividianana ny vanila amin'ny tantsaha satria ny ariahy dia tsotra raha atao gaboraraka malalaka samy manao zay tiany hatao dia mety ho tafidinany amin'ny 25,000 10,000 na ho ambanin'izay mihitsy ny fanararotana ataony sasany ho an'ireo vanila ny tantsaha. Ny fepetra zay ho raisina mikasika ny fanalalahana io dia tokony hiteraka fampisondrotana ny vidin'ny vanila amin'ny tantsaha. Notsindriny ity governorany Sofia ity ihany koa fa i Sofia no anisan'ny faritra mamokatra lavanila betsaka indrindra ary faritra manana fotoam-piotazana ela indrindra. Ny faritra Sofia nefa no manana toerana midadasika be indrindra amin'ny fambolena vanila. Distrika 4 be zone mamboly vanila. Distrika ny Analalava, distrika ny Belanana, distrika ny Befandrinavaratra, distrika ny Manitsara. Ny toerana zay malaza amin'ny fambolena vanila dia 2 volana ihany ny campagne de vanila amin'ireo toerana reo. Ny any Sava 2 volana ihany. Ny any Analanjorofo 2 volana ihany. Fa ny ato amin'ny faritra Sofia dia 7 volana be zone campagne ny vanila. Ny tantsaha ato amin'ny faritra Sofia mpamboly vanila ny betsaky indrindra eraky ny Madagasikara. Tsy tokony ho atao ankilabao ny fakakevitry ny mpamboly sy ny tompon'andraikitry ny lavanila ao an-toerana ho ny Général Ilson. Ka aoka tsy hatao ankilabao ny fakana hevitry ny mpamboly vanila, ny tompon'andraikitra ny vanila ato amin'ny faritra ny Sofia. Mangataka ny tenako mba hahemitra io fanapahan-kevitra mikasika ny libéralisation ny vanila io. Aleo hakana hevitra daholo ny tompon'andraikitra isam-paritra zay misy vanila. Fa tsy ny faritra ray ihany no hakana hevitra mety handiso sy hanapotika ny filera vanila io. Ny mahatonga an'izay teny zay dia ny fanapahan-kevitry ny sasany dia arakaraka ny tombotsony. Mpanondrana any velany izy dia zay ny tombotsoa tadiaviny dia latsa-danja ho an'ny tantsaha. Sosikevitra nentin'ity gouvernorat ity ny fametrahana fepetra amin'ny vidiny ny fotoam-piotazana miainga amin'ny fanapahan-kevitra ifotony. Fa ny tena tokony jerena dia ny hampiakarana ny vidiny vanila io any amin'ny tantsaha. Zany hoe alalavo ny fanondranana any ivelany tsy olana samy manondrana daholo zay tia hanondrana. Fa ny ato amin'ny tantsaha kosa asiao prix plancher, asiao vidiny zay fery farany ambany. Ka ho andraisana fepetra zay mpividy ambany niny vidiny. Miainga vety amin'ny fotony zany ny manome daty fitazana. Fa raha tsy zay fa raha samby hividy amin'ny fotoana zay tsy tokony ho tazana dia ny vanila antsika mandeha any ivelany no ho potika ary ho voasazy atsika.
Ny taom-piotazana ho avy 3 ihany koa no tokony ampiarana ny fanalalana ny sehatra ny lavan'ila io ho ity gouvernoura ny Sofia ity. Tsy mbola tokony voakasika ny fanalalahana io ny mpandraharaha mividy lavan'ila tao anatin'ity taom-piotazana 3 ity ho izy satria misy ireo tsy nanara-dalàna na nanaroatra ny vidiny lavan'ila amin'ny vidiny ambany. Fa tsy nanana fitaovana intsony ny tafika anabakabaka ka notolorana angidimby vaovao. Airbus H130 raha nambarany filoham-pirenena Andry Rajoelina. Raha tambatra fiaramanidina misy 5 sy angidimby 2 no ananan'ity tafika anabakabaka entiny manatanteraka ny iraka samihafa tao anatin'ny fitoam-piasany. Fanomezan-danja ny asa iantsoroan'ny filohalondany fampitaovana azy ireo ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny angidimby ho an'ny tafika malagasy izay afaka mitondra mamitahiraka. Lomena Ravavoarivony sy Anja Rakotonoraina. Anarana sisa no nipetraka ny tafika anabakabaka nandritra ny taona maro fa ny andraikitra tsy nisy intsony ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany nandritra ny lalonana fanolorana angidimby tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny tafika anabakabaka. Ny 7 septambra 2024 izy no nametrana ny fanampy fa mila omena fitaovana vaovao ny filohalonda indrindra ny tafika anabakabaka. Antony iray nanolorana io angidimby io. Mila omena fitaovana vaovao ny filohalonda indrindra moa fa ny tafika anabakabaka zay nandritra ny taona maro dia ny anarana sisa mipetraka fa ny andraikitra dia tsy misy tono satria dia tsy nanarona fitaovana intsony zany tafika anabakabaka izany. Fiaramanidina miisa 5 sy angidimby miisa 2 no efa ananan'ny tafika anabakabaka amin'izao ny filoham-pirenena. Zay ny antony nahazahoantsika fiaramanidina sesina anankivy ankehitriny zay miasa mitondra ireo tompon'andraikitra na sivily na maramila manerana amin'nosy mitondra ny fanafody mitondra ny fitaovana izany fiara sesina izany. Teo ihany koa no zay analovantsika ny fividianana ny angidimby anankiroa zay efa miasa ankehitriny. Afaka itaterana olona marary sy tratran'ny loza ny angidimby hoy ny filoham-pirenena. Napetraka olona ara-pahamena ny asan'ny tafika anabakabaka hoy ny filoham-pirenena. Zo itaterana marary na anaovana évacuation sanitaire ihany koa fa indrindra afaka entina miady amin'ny doro-tanety sy ireo loza maro samihafa eto amin'nosy. Natolotro ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy androany ho an'ny tafika anabakabaka io ny angidimby vaovao Airbus H130 mazaka olona miisa 7 sy mitondra entana milanja 7,700 kg. Angidimby miisa 3 miampy an'io vaovao io araka izany no afaka ampiasain'ny tafika anabakabaka araka ny loharanom-baovao avy eo amin'ny tafika. Ho an'ny vaovao ny fanatanjahantena, reharehan'i Madagasikara ny fahombiazan'ny Laurent Rasoanaivo ho ny filoham-pirenena satria voalohany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara no nitana laharana voalohany maneran-tany i Laurent izay judoka malagasy. Ny tafa mivantana teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsoroatra moa ny filoham-pirenena sy Laurent Rasoanaivo androany ary tao anatin'izany no nanolora ny filoham-pirenena moto sy akanjo ary aroloha fitondra amin'ny moto ho an'ny Laurent Rasoanaivo. Daorantsika ny andindiny. Intelo isan'andro no mikotra ny Laurent Rasoanaivo mba ho fanomanana ireo fifaninanana rehetra hatrehany raha ny nambarany androany. Fikirizana ny tena zava-dehibe hoy izy. Mafy be ny fanomanana, ny entraînement mandeha 2-3 fois par jour. Ny fianarana tsy dia tena araka intsony fa miezaka ny hanome ny tsara indrindra. Be dia be faninanana miandrana championnat du monde junior, Jeux des îles eto Madagascar, championnat d'Afrique senior, championnat d'Afrique junior, dia ireo madinidinika sy préparation stage tokony ho ataoko.
mot anankiray mental indrindray atsika voapahana hoe amin'ny malagasy atsika na afrikana atsika dia misy an'izay ohatrany karazana complexe zay dia nefa mila tena matanjaka saina dia zay no tonga navitany ireny angambany. Reharehan'i Madagasikara ny fananana judoka Toa Lora izay voalohany maneran-tany hoy Andry Rajoelina. Reharehan'ny Madagasikara mihitsy zany satria efa ela nisy ny taranja judo teto amintsika fa zao vao misy numéro 1 eo amin'ny sehatra classement mondial izay. Ho fanamorana ny fanazara-tena ny Lora io araka izany no nanolorany filohampirenena kodiaran-droa azy androany. Ao anatin'izay fanaovana entraînement intelo isanandro zay dia hoe mila fitaovana satria efa fampiresaka Lora hoe inona ny afaka anabiny fitaovana afahany mba tsy ho voatoatoany embouteillage mba tsy hoe andehaka ny transport en commun na zavatra ohatran'izay dia natany Lora hoe inona tsy ampy dia hoe tena mba mila scooter matanjaka mety ho anahy dia zay nanolorana ty scooter ty miaraka amin'ny tenue miaraka amin'ny casque izy io dia i Lora ihany moa safidan'izy io tany dia ho atolotra anazy zany le izy dia en tout cas miraso. Notoloran'ny filohampirenena moto miaraka amin'ny arolosi ny akanjo fanaovana rehefa mitondra moto moa i Lora androany. Fa ho tanterahana ny 9 Mey sy ny 10 volana Mey ny lalao manasa-dalana izay lalao mandroso an'ny fifanitsana ny Ligue des Champions amin'ny baolina kitra raha toka ny 14 volana Mey sy ny 17 Mey kosa ny lalao miverina ny 10 Jona any Istanbul kosa no hiatrika ny lalao famaranana ireo izay ho tafiakatra ny Real de Madrid, AC Milan, Manchester City sy ny Inter de Milan no hiatrika ireo lalao amin'izany. Alina moa no nantanterahana ny lalao ampaefadalana teo amin'ny Manchester City sy Bayern Munich ary nandavony Manchester City any Bayern tamin'ny isa iray noray tamin'ny lalao miverina. Rahantsika ny antsiprian'izay. Tamin'ny lalao ampaefadalana nandavony Real Madrid ny Chelsea tamin'ny lalao mandroso sy lalao miverina izay samy roa no aotra. Tao amin'io lalao ampaefadalana io ihany koa resy AC Milan i Naples ny talata lasa teo ka iray no ohatra ny sarandro tonta tamin'ny lalao mandroso ary iray no ray kosa tamin'ny lalao miverina ka tafiakatra amin'ny manasa-dalana amin'izany AC Milan no izy ireo nahazo tombony tamin'ny baolina maty. I Inter de Milan sy Manchester City kosa no namendreo ekipa hiatrika ny lalao manasa-dalana io rehefa samy avy nandavo any Benfica i Inter omaly alarobia tamin'ny isa 3-0 tamin'ny lalao miverina raha toka 4-2 tamin'ny lalao mandroso. Ho an'ny Manchester City izay nandavo any Bayern Munich tamin'ny isa 1-2 omaly tamin'ny lalao miverina raha toka 3-0 tamin'ny lalao mandroso. Ireo ekipa efatra ireo no izany no hiatrika ny manasa-dalana amin'ny Ligue des Champions i Real Madrid izay ekipa Espagnol, Manchester City ekipa Anglisy ary Inter de Milan sy AC Milan izay samy ekipa Italiana. I Inter de Milan sy AC Milan izay efa niatrika manasa-dalana tamin'ny taona 2013 tamin'ny Ligue des Champions toy izao. Ho an'ny lalao manasa-dalana anomboka ny 9 sy ny 10 Mey zany ho an'ny lalao mandroso ary ny 19 sy ny 17 Mey kosa ho an'ny lalao miverina. Ho an'ny lalao mandroso io, Real Madrid sy Manchester City no ifanandrona voalohany mialoha ny azon'izy ireo any Angleterre anaovana ny lalao miverina. Ho an'ny AC Milan sy Inter de Milan kosa dia ao amin'ny tanin'izy ireo ihany no anaovana ny lalao mandroso ary any ivelan'ny fireneny kosa no anaovana ny lalao miverina. Amin'ny sabotsy 10 Jona any Istanbul kosa no anaovana ny lalao famaranana ho an'ny Ligue des Champions amin'ny baolina kitra ka izay ekipa mandresy amin'ny lalao manasa-dalana io no hiatrika izany. Izao kosa isika dia hiditra amin'ny bestoka. I Fredy avy amin'ny Ops Formation indray no miaraka amintsika ao amin'ity alin'ity atao anatin'ny fampahalalam-baovao miarabanao Fredy tonga soary. Ie, miarabanao mendrika dia miarabany fijerentsika amin'izao aly izao ny tokantrano. Ops Formation ngamba efa tsy izoviana amin'ny any tokantrano any tsony fa matetika ianareo no mivahiny atao anatin'ny fampahalalam-baovao fa ny tena manitsidika ny mpanaraka amin'izao fotoan'izao i Fredy dia ny fidirana manaraka ao aminareo ao raha mpahafantarisika izay. Ia, ny fidirana manaraka ao amin'ny Ops Formation ny amin'ny Ops Formation manko dia fampiofanana arak'asa. Ny fidirana akaiky indrindra ao aminay dia ny alatsinainy izao
alatsinainy 24 avril zao ny fidirana manaraka nao amin'ny formation na call center io nao amin'ny formation na développement web na ny graphique design zany hoe formation rehetra zany amin'io alatsinainy io daholo no fidirana. Fa akaiky izay fidiran'izay fa manitidika ny ankizy ihany koa na ny tanora maniry ny anaraka fiofanana ao amin'ny ops formation misy fanatsarana ve tsy efa mba noentiny zany ops formation zay antaona maromaro ihany nisinareo manahoana ny fanatsarana noentina atao anatin'izay ana mety misy ihany koa ve fampiofanana vaovao na lampiofanana vaovao aminareo? Ie, ny zavatra anankiray mendrika tsy maintsy misy foana fanatsarana fa raha hijanona amin'ilay teo aloha dia tsy misy dikany. Ny fanatsarana noentina amin'izao dia ny fanokafana ny formation vaovao. Tsy dia tena hoe vaovao ilay izy zany satria ny formation na développement web zafady formation na développement web ihany ilay izy fa ho an'ireo efa avancé. Zany hoe olona efa raha hoe mpianatra tao aminay zao izy dia efa navita ny formation voalohany zany hoe le niveau 1 na développement web no manao ty formation niveau 2 na développement web ty dia ny zavatra ho ianaranao tonga dia izay zavatra rehetra mety tsy hoe mety fa tena ilain'ny orinasa sy takiany orinasa amin'izao tafiditra ao anatin'izany ohatra ny ao amin'ny front-end dia manao ny React, Vue.js, Angular ary Node.js. Ao amin'ny bac indray izy manao Symfony, Laravel ary Django. Dia teo aloha teo manko ny resaka base de données dia MySQL foana natao mpianatra ary matetika ny mpampiofana rehetra dia izay no ampianarina fa amin'izao maha avancé an'ilay izy dia miampy MongoDB indray ny ampianarina mpianatra ao zany hoe somary efa plus professionnel kokoa ny zavatra azo teo. Dia ny bonus omena ny mpianatra an'izay formation zay dia misy ny création d'application mobile. Akoatr'izay ampinina koa ny mpianatra amin'ny resaka web design satria matetika ny mpianatra tsy ampy inspiration rehefa manao an'ilay izy dia tsotra be ny zavatra voakan'zareo. Dia ny amarana anazy misy réseau koa ao anatin'iny. Zay rehetra zay zany no amtinana an'ilay formation hoe afaka mivoaka ho lasa développeur full stack tanteraka ianao mivoaka avy eo amin'ny ops formation somary lavalava mifaretan'izay formation zay eo amin'ny enim-bolana eo. Manahoana kosa ireo fampiofanana lalam-piofanana taloha no entiny ops formation mbola mipetraka ve izy ireo manahoana sy manahoana ny fomba fianarana sy ny fampitanareo an'izay ihany koa amin'ny ops formation? Ie, tsy hoe nisy an'ilay vaovao kory dia najanona ilay teo aloha fa mbola eo foana ho amin'ny formation na call center dia le mizara roa hatrany. Misy ireo natokana ho an'olona efa tena mahavoafehy an'ilay langue na langue anglaise na langue française dia efa bolana faharetan'igny. Misy koa ny formation natokana ho an'olona mbola mila fanamafisana langue dia ray volana sy tapany. Ny zavatra ampianarina mpianatra aloha zany dia somary mivelatra kokoa zany hoe natao ho an'izay asa rehetra mihaity andry zany na centre d'appel dia ampianarina mpianatra daholo zany hoe tsy mijanona amin'ny resaka appel na appel sortant na appel entrant samy atao daholo dia ny gestion de la relation client koa izay tena important be ao anatina resaka call center. Dia akoatr'izay ny resaka traitement na mail ny chat da ampianarina mpianatra daholo. Dia ny fomba fampiasana ny outil de travail rehetra ohatra amin'izany ny CRM sy ny softphone zany hoe somary miditra lalindalina kokoa ary tena manao pratika sur machine mihitsy mpianatra mba ahafahany tonga any amin'ny orinasa izy dia tonga eo alohan'ny ordinateur izy dia mba fatany inona zavatra tokony kitihany. Dia manaraka an'izay ny formation na développement le teo aloha dia efa bolana mifaharetana izy igny création na site ihany fa le anankiray teo no niveau 2 le niteneniko teo aloha teo. Fahatelo farana ny formation na graphique design iny le resaka kisarisary no kirakirainao logiciel efatra no ampiasain'ny mpampianatra Photoshop, Illustrator, InDesign ary Lightroom. Dia ny tombony nomena ny mpianatra izay mianatra amin'ny ops formation no mpampianatra mandray azy aloha dia manana traika efa tanteraka ao anatin'ilay formation zany hoe ny mpianatra voakanay mpianatra efa opérationnel tanteraka zany hoe afaka miasa avy hatrany. Ohatra raisiko zao le ho an'ilay formation na développement web le niveau 2 teo zany hoe ao aoriana formation ianao tsisy atahorana mihitsy no mety tsy ahitanao asa. Ohatr'izay koa ny formation na call center vita formation ohatra dia anjaran'ny ops formation no miantoka ny fahitan'ny mpianatra asa. Efa miparitaka any ihany koa ny fampahafantarana ilay famelabelan-kevitra karakarainareo Fredy manahoana sy manahoana ny atsimprian'izay ihany koa. Matetika moa ny ahitany mpianatra rehefa vita baka sy nohatr'izany dia any amin'ny salon de l'étudiant nohatr'izany no ahitany inona ny lalam-piofanana tokony ho arahako. Dia ny indray nalefa nameloha
ho fampahafantarana an'ireo tanora zay mety sehatra amin'ireo sehatra le nyteneniko to na call center na développement web na graphique design. Misy conférence lehibe zay karakarainy ops formation zay anazavanay misimisy sy amelabelarana mahakasika an'ireo formation reo ahafahan'le mpianatra koa manontany raha misy manitikitika azy dia raha ohatra ka misy maresy lahatra dia afaka misoratra anarana koa izy ao anatin'izay. Dia ny amin'ny 6 mai azafady ny anaovana an'izay conférence zay eny amin'ny ops formation andavamamatrany. Efa kaikaiky izay fotoana izay mamaraparana ihany koa isika Fredy io amin'izao alin'izao hoento ary ny fanentanana ny fampatsiahivana ihany koa amin'ireo daty ho an'ny fidirana manaraka ao amin'ny ops formation. Ie, fanentanana fotsiny ny misy ny conférence karakarainay zay amelabelarana le formation misy rehetra ao aminay. Misy ny formation natokana ho an'olona ohatra le développement web natokana ho an'olona zay mbola vao hiditra mihitsy, fa misy koa natokana an'ireo olona zay efa tena lona tao fa te ho lasa développeur full stack tanteraka izy. Dia manasa anareo anatin'ny ops formation fa mafampiofanana arakasa ao aminay dia resaka asa no tediavin'ny olona dia aoriana formation zany dia andraikitra anay no mahita asa ho an'ny mpianatrinay. Ny afahana mifandray aminay dia ny 034 70 502 56 averikany 034 70 502 56. Afaka miresaka koa tsika amin'ny page Facebook ops formation. Ny adresy misy anay tsy miova eny Andavamamba. Ny arébus tena akaiky anay misy telo Jirama Andavamamba, fiangonana ara-pilazantsara Andavamamba na ny arébus tetezana Andavamamba. Raha mandeha 138 ianao dia mahita an'izay tetezana zay, tonga eo ianao dia mahita trano fotsy misoratra ops formation. Mankasitraka anao ary Fredy niaraka taminay tamin'ity alina ity. Ie, mankasitraka mendrika. Mipera indray lalao lehibe la vache qui rit. Andao ilalao fa loka maro no zaraina. Ampitombo iny vitanao fa mety azahoana hatramin'ny fiarakodia. Ie, fiarakodia. Tsotra ny fomba fandraisana anjara. Manangona étiquette triangle la vache qui rit eny misy sary personnage Disney samihafa. Apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana, ny adresse, ny CIN ary numéro téléphone anao. Ataova anaty valoky aratero mivantana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590. Ny fisarihana dia atao amin'ny alarobia fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Les inscriptions sont ouvertes à l'école Bird. Test d'entrée du 3 au 5 mai 2023. Choisissez pour votre enfant un enseignement de qualité. Dans un environnement bienveillant et épanouissant. On se plaît à Bird. Offrez-lui toutes les chances de succès. École Bird, homologuée de la maternelle au lycée. École Bird, ensemble vers la réussite. Ny farany eto ihany koa tompoko lasy tompovavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity an'ity ankasitrahako feno ianao niaraka taminay hatramin'ny farany azadinoana fa tony mazatra antsika dia mbola misy ny fandaharana l'invité du jour hoentiny gazikara feno soa aminao aorian'izao fampahalalam-baovao izao fa ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny raha mpitso indray tela matoko.
Real News Natulchi. Sanji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News.